Alléluia. Lotsika tehaka mafany tompo androany a. Dia faly miarabantsika tsiraray avy tonga eto a. Dia faly ihany koa miarabantsika rehetra izay manaraka hanapaka amin'izao fotoana izao a. Androany moa fotoana voalohany indray iverenan'ny fotoana ohatran'izao a. Tapaka kely teo a satria nisy moa ny programa teto anivon'ny fiangonana izay nanatanterahana ny conférence. Dia zay no natonga hoe niaty kely le izy a fa manomboka izao dia miverina amin'loany indray ny fotoana rehetra. Amen. Dia manasa antsika tena hoe hanokatra ny fo satria tompo tsy mianina fotsiny hoe nare isika fa mbola tiany isika andre mihoatra ihany hatrany. Amen. Ary ny zava-dehibe dia izao hoe ny ananantsika rakitra mandrakariva ao anatin'ny fotsika mandra-piaviny tompo eny amin'ny raha ny lanitra. Amen. Mandra-piaviny tompo eny amin'ny raha ny lanitra. Tsy tiany isika hoe nianina fotsiny hoe manana ahoana no milazan'izany hoe efa ampy anazy Jesosy, efa navoray izay tokony ilaina fa isaky ny manana fahafahantsika. Hoy izy ny tenin'ny tompo hoe isaky ny manana andro anaovana isika, izany hoe occasion zany a. Dia andohana raroatra isika tena hoe aka vatsy ho an'ny fanahintsika. Amen. Dia androantsika andray tenin'Andriamanitra izay mahakasika ny hoe ny fanitsian'Andriamanitra. Mety hoe tsy mampientanetana le izy raha mijery an'le izy amin'ny hoe lohatenin'le izy na lohahevitra, kanefa kosa ao ambadika le izy a tena misy vokatra ara-panangezabe a. Za rehefa nandika an'le izy dia tena hoy izy hoe Jesosy hoe tena tia ny vahoaka anao ianao. Amen. Satria tena ahitana vokatra ngezabe ao anatin'ny fo a mandre an'le teny. Mety mafy le izy a fa nefa mitondra vokatra ao anatin'ny fotsika. Dia raha sitrakitsika dia andaontsika hiaraka hitsangana hivavaka manasa antsika rehetra ny tokantrano ihany koa nokatra ny fotsika amin'ity androany ity satria mialohan'ny andrenesantsika tenin'Andriamanitra dia hivavaka tsika hiteran'Andriamanitra tsika dia hankohaka amin'ny tompo androany. Alleluia. Misaotra anao indray izay tompony amin'ity fotoana androany ity. Araka izany tokoa Andriamanitra, raha mbola misy ny andro azo anaovana isoa Andriamanitra dia tena hararotinay izany Andriamanitra. Tenao aza moa milaza hoe hararoty marina tokoa ny andro azo anaova-tsoa fa mandalo izao fiainan'izao, miaraty izao fiainan'izao. Androany izay tompo dia mandray an'izao fotoan'izao indray tena ho tahaka ny tombony eo anatrehanao Andriamanitra, ahafahanay mandreny amin'ny sitraponao. Tsy fantatro Andriamanitra fa eo amin'ny fanatrehanao dia tena misy fifaliana. Mety indraindray tsy mora ny fiainana maha-kristianina, indraindray mety misy ambony, mety misy ambany, fa tsy misy mampisaraka anay amin'ny fitiavanao Kristy ary mitarika anay handroso misimisy hatrany zany satria eo anatrehan'ny difficulté, eo anatrehan'ny sedra mafy, eo anatrehan'ny fasarotana izay andalovanay a. Dia matsapa izahay ny zavatra tsapan'ny apôstôly Paoly hoe ao anatin'ny fahalemenay no isehon'ny tanjaka ao Andriamanitra. Ao ianao vao tena miasa amin'ny fiainanay ka tena zany no antsonay hoe fahasoavanao Jesosy. Zany no antsonay hoe tena fahasoavanao ny ainanay satria raha ny herinay dia kely Andriamanitra fa sofa teo mandrakariva ianao Jesosy ka afaka mbola mijoro izahay. Tafajoro eto amin'ity toerana ity ho andreo izay anay tokantrano dia mbola tafajoro noho ny amin'ny fahasoavanao rery any. Alleluia. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Alleluia. Dao iraintsika izany hoe hampiay raha ianao, fianao lay tsy mba mandao, fianao lay tsy dao sady ataontsika vavaka zany mandao, fa afaka miaro fanantenana ho an'ny tompo any nony mitranga
le mafoya ny olana mety andalo ny olana mety andalo tsy azo fefena tsy azo fefena ny olona mety andao tsy azo terena ny olona mety andao tsy azo terena ndotsika rehetra hiary laza hoe ampoayanao ampoayanao hoay manontolo fitiavanao ampijoroko nino niseho zao tsy toreo tompo ampiana lasao ampiayanao hoay manontolo fitiavanao ampijoroko nino niseho zao tsy toreo tompo ampiana no velantsika andesany fekizany piarahantsika tehaka androany halleloia halleloia zany rindra jesosy tsy misy ampy ay akotranao tsy misy ampy tsy misy mahafapo anay akotranao rerian halleluia no iraitsika tompo ampianao tompo ampiay rayana ianao ray tsimba mandao ianao lay tsimba mandao kaninonino naitranga nitranga ianao tsy mety mafoy ahy ianao tsy mety mafoy ahy ny olana mety andalo tsy azo fefena ny olana mety andalo tsy azo fefena mety andao tsy azo terena ampoayanao amen hoay manontolo fitiavanao ampijoroko nino niseho zao tsy toreo tompo ampiana ampoayanao hoay manontolo fitiavanao ampijoroko nino niseho zao tsy toreo tompo lasao ihany farany ampoayanao hoay manontolo fitiavanao ampijoroko nino niseho zao tsy toreo tompo ampoayanao hoay manontolo fitiavanao ampijoroko nino niseho zao tsy toreo tompo ampiana halleluia tompo ampiana tompo ampiana halleluia ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao ny voninay tao manerana ny tany zao rehetra izao
zay miandandranao nahita famonjena no ny herin'ny anaranao ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao ny voninahitao manerana ny tany zao rehetry zao zay miandandranao nahita famonjena no ny herin'ny anaranao zany mihitsy tompo mendrika oderaina ny anaranao mendrika kalazainy zao tontolo izao lay anaranao makakindrindry fifaliny tany rehetriana mendrika oderaina ny anaranao mendrika kalazainy zao tontolo izao lay anaranao makakindrindry fifaliny tany rehetriana Jesosio ankalazainay ny anaranao Halleluja ankalazainay ny anaranao ankalazainay ny herinao Halleluja ny voninahitrao manerana ny tany zao rehetry zao zay miandandranao nahita famonjena herin'ny anaranao mendrika oderaina ny anaranao mendrika ankalazainy zao tontolo izao lay anaranao makakindrindry fifaliny tany rehetriana zao mendrika oderaina ny anaranao mendrika ankalazainy zao tontolo izao lay anaranao makakindrindry fifaliny tany rehetrianao Jesosio tsarinao Jesosy loratsika tehaky zany androany fankalazantsika azy fanandratatsika amin'ny tompo androany fa tsara izy mendrika oderaina mendrika ankalazaina momba misaotra azy amin'ny zavatra rehetra isika inona no andalofantsika androany tadio fa ny andriamanitsika ty andriamanitra masy mandidy izy manapa-kevitra ny amin'ny zavatra rehetra tsy misy kisendrasendra zay mandalo eo amin'ny fiainantsika raha tsy halalana avy amin'ny tompo androany Halleluja mendrika oderaina ny anaranao mendrika ankalazainy amin'ny zavatra rehetra lay anaranao makakindrindry fifaliny tany rehetra sao farazany mendrika oderaina ny anaranao mendrika ankalazainy zao tontolo izao lay anaranao makakindrindry fifaliny tany rehetra lazao farany hoe Jesosio Halleluja loy tehaka mafy amin'ny tompontsika androany Halleluja nareo ve rehefa miantso ny anaran'ny tompo dia tsy mahatsapa fiadana na ny ponareo satria raha lasy anabavy raha be ao anatin'ny fotsika ny tompo dia tsy tokony tendrombohatra ny tazatsika fa ny tompo satria ny famonjenatsika dia avy amin'ny tompo rery any tsy avy any aman'olona ny famonjena fa avy any amin'ny tompo rery any sany mahatonga antsika rehefa miantso ny anarany dia mahatsapa fandriampahalemana mahatsapa fiarovana Halleluja
Alleluia, ny anaranao Jesosy, anarana tsy atakalonay anarana, tsy misy anarana hafa zay mitondra famonjena ho anay fa ny anaranao rery ihany. Alleluia. Vindri mendrikany de ny fokoy lehibe asa atao hira fotsiny zany androany fa zao tena iaiky sika tena miankohaka aminy de lazao e ny anaranao de avo indrindra anarana voindry mendrikany de ny fokoy lehibe tompo lazao ihany anarana voindrindry. Alleluia. Anarana voindry mendrikany de ny fokoy lehibe ny tompo lehibe. Alleluia. Ny tompo irahao lehibe ny tompo irisik lehibe ny tompo lazao ihany lehibe ny tompo lehibe ny tompo irahao lehibe ny tompo irisik lehibe. Alleluia. Lazao anarana voindry anarana voindry mendrikany de ny fokoy lehibe ny tompo lazao ihany anarana voindry Alleluia. Mendrikany de ny fokoy lehibe ny tompo lehibe ny tompo irahao lehibe ny tompo irisik lehibe. Alleluia. No ira ihany irao azy fa lehibe ny tompo
ny tompo misy hery ny anaran Jesosy misy hery ny anaran Jesosy misy hery ny anaran Jesosy manasitrana manao fahagagana manova fiainana manasitrana manao fahagagana manova fiainana misy hery ny anaran Jesosy misy hery ny anaran Jesosy misy hery ny anaran Jesosy manasitrana manao fahagagana manova fiainana manasitrana manao fahagagana manova fiainana tsy haiko afaka mirana zany fetsika androany misy hery ny anaran Jesosy 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 manasitrana manao fahagagana manova fiainana manasitrana manao fahagagana manova fiainana manasitrana manao fahagagana manova fiainana terao azy izy Alléluia. Oh Jesosy ô ny anaranao ty anarana mahery anarana zay anteranay Jesosy ety atantaky ny any an-danitra Alléluia Jesosy ny anaranao Jesosy ilay mahery lay manasitrana anay lay mpanagana anay lay manova fiainana Alléluia 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 ny anaranao rery ano antenainay Jesosy ny anaranao no anarana zay mitondra famonjena Alléluia anarana mahery anarana mahagaga Alléluia Alléluia androany zay dia mbola samy manambara ihany tompo ianao ny Andriamanitra raha misy fiderana ato anatin'ny fonay raha misy fanandratana dia tsy ho amin'ny zavatra hafa tompo fa ho anao rery Alléluia Alléluia
irao any anatin'ny fonahoan'ny fahatsarany androany. Lasao ihany tsara lo tamikanao tsy takatriny izay tinao loatra lay tefo lasao ihany tsara lo tamikanao tsy takatriny izay tinao loatra lay tefon tsara lo lay tefon tsara lo lasao e lay tefona lay tefon tsara lo meu an lay tefona lay tefon tsara lo lay tefon tsara lo tamikanao tsy takatriny izay tinao loatra lay tefon tsara lo tamikanao tsy takatriny izay tinao loatra noi resika fonza lay tefon tsara lo tamikanao tsy takatriny izay tinao loatra lay tefon tsara lo tamikanao tsy takatriny izay tinao loatra lay tefon irao farany tsara lo lay tefon tsara lo lay tefon tsara lo lay tefon tsara lo. Alleluia. Saotra Jesosy mankasitraka anao ny amin'ny fitantananao Tompo. Androany zay raha afaka manambara an'izany izany ao anatin'ny fotoana fohy aho dia tsy hira Tompo no asandratra eo anao fa ny fiainana izay mivoaka avy eo amin'ny altaranao Jesosy no miteny no makasitraka
no manandratra n'izany ery no anao Jesosy. Ary tsapanay fa izany tokoa ny fiasanao teo amin'ny fiainanay, ilay teo foana ho anay. Mahakasitraka Jesosy. Saotra Jesosy fa miteny atao-ponay ny filazantsaranao Andriamanitra. Teny atao-ponay mandrakarivo dia velona atao anatinay ny asanao Andriamanitra, manao asa lalina isan'andro eo amin'ny fiainanay. Izany mahatonga anay mihira an'izany ery izany fa tsara ny anaranao, mahatoky teo amin'ny fiainanay ianao Tompo. Fa na dia nandalo lohasaliko ny fahafatesana azy izahay dia tsy mba nampaninona anay kory izany, na dia tsy maintsy nandalo azy izahay, ny ony ny afo fa ny fahasoavanao teo foana Tompo. Lay teo foana tsara loha, oh, 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 oh. Lay teu foana tsara loha, oh, 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 oh. Lay teu foana tsara loha. Alléluia. Hoe te hakamafy ny tompontsika androany. Alléluia. Amen. Afaka mahazo toerantsika. Amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka ny tenin'Andriamanitra izay raha araka izany hira izany tokoa dia indraindray tsy mora ilay izy, satria misy tenin'Andriamanitra izay hoe raha ohatra ozy izy ka tsy mandray anjara, amin'ny bokin'ny Hebreo moa milaza an'izany amin'ilay fanitsiana izay andraisana izy rehetra anjara isika dia tsy zanaka ozy izy fa zazasary isika. Nefa za mahita fa ny famaizan'ny Tompo dia tanan'ny Tompo miditra amin'ny fiainantsika. Amen. Tena mahasoa antsika raha lasa anabavy. Rehefa mieritreritra ny roa taona lasa na ny herintaona lasa isika dia mieritreritra hoe raha tsy teo marina moa ny tanan'ny Tompo nakaiza loatra ty vivilindalako ty, fa sofa teo ny tanan'ny Tompo nanitsy antsika tsiraray avy ary feny fankasitrantsika ao anatin'ny fotsika. Amen. Dia manasa antsika rehetra na antsika izay any tokantrano ihany koa tsika manaraka amin'ny mivantana ankehitriny mba tena nokatra ny fotsika, satria mahakasika an'izay fanitsian'Andriamanitra izay loha hevitry ny tenin'Andriamanitra androany. Dia samy tahiny Tompo daholo dia manarafinaritra sokafo ny fotsika tsiraray avy. Tahiny Tompo daholo. Bonjour à tous. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray Tous les frères et sœurs antsika rahalasy anabavy rehetra de Plaine Williams. avy eto a Plaine Williams. Toujours très heureux de vous voir et d'être avec vous. Mahafaly foana miaraka aminareo sy mahita anareo, De pouvoir partager l'évangile ahafahana mizara ny filazantsara qui aujourd'hui est une des choses les plus importantes pour nous les chrétiens. izay raha ho antsika kristianina dia izany no anisan'ny zavatra lehibe indrindra ho antsika. Parole de Dieu que nous avons bien besoin de chérir dans notre cœur. Ny tenin'Andriamanitra izay ilayntsika tena raisina marina ao am-pontsika, Et de plus en plus le Seigneur veut nous éclairer. ary hatrany hatrany ny Tompo dia te hanazava antsika, Il veut nous éclairer dia hanazava antsika izy pour que nous puissions mieux comprendre ahafahantsika mahazo kokoa la vie chrétienne, ny fiainana maha-kristianina, son plan pour notre vie. ny drafiny ho an'ny fiainantsika. Peut-être que vous êtes chrétien depuis 25 ans ou 30. Mety efa nandritra ny 5 taona na 3 taona na 4 taona na kristianina anao, Mais je sais positivement que Dieu veut nous éclairer dans ces derniers temps. fa amin'ny fatokiana kosa no ahafantarako fa Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao dia te hanazava antsika ahafahantsika manompo azy araka ny tokony ho izy, Selon sa parole, araka ny teniny, ou en d'autres mots, na raha atao amin'ny teny selon hafa la sainte doctrine de Christ. dia mifanaraka amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay an'i Et donc, je Kristy. vais
certainement continuer ce matin azo antoka fa itoy amin'ity marain'ity à a vous parler de la saine doctrine. iresaka aminareo ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema Et j'espère de tout cœur que vous êtes à jour. ary manatena ny foky rehetra fa tsy tara ianareo fa maharaka tsara Avec ce thème de la saine doctrine qu'on en parle depuis bientôt 3-4 mois. miaraka amin'ireo loha hevitra maro amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay efa niresantsika ny andritry ny 3 na 4 bolana izay a Je voudrais partager avec vous sur la correction de Dieu. ary amin'ity marain'ity a dia hiresaka aminareo ny amin'ny atao hoe fanitsian'Andriamanitra Que Dieu a le droit de nous corriger. fa Andriamanitra tokoa dia mananjo anitsy atsika. Et souvent nous ne réalisons pas les bienfaits qui découlent de la correction de Dieu. Indraindray tsy azontsika tsaina ny soa izay azo avy amin'ny fanitsian'Andriamanitra Et on fuit. dia aleontsika mandositra. Donc la correction Noho izany ny fanitsiana est comme une réprimande, dia tahaka ny fananarana io, un reproche que Dieu nous fait, tsiny izay omen'Andriamanitra atsika s'agir d'une manière non conforme à la parole de Dieu. noho ny fihetsehantsika mifanohatra amin'ny izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, C'est aussi une discipline, fa ihany koa fitsipika izy io a, c'est aussi une désapprobation de la part de Dieu de la manière que nous vivons. ary ihany koa fanehoan'Andriamanitra izy io ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra atsika ny amin'ny fomba fiainantsika. Et c'est bon Ary tsara quand on lit la parole de Dieu rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika et de voir comment ceux qui ont été corrigés, réprimandés, dia mahita n'ireo olona izay nahitsin'Andriamanitra sy nanarin'Andriamanitra, cela a été pour leur propre bénéfice. hitantsika fa lasa tombontsoa an'izy ireo aza izany. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Proverbes. Dia andao sokafantsika amin'ny baibolintsika ao amin'ny bokin'ny Ioabolana On parle beaucoup, izay miresaka betsaka, mais moi j'ai choisi juste quelques versets fa ny andininy vitsivitsy fotsiny safidiko pour nous faire comprendre l'importance que Dieu donne à la correction, à la réprimande. ahafahantsika mahazo ny mazava-dehibe sy ny fanomezan'Andriamanitra lanja ny fanitsiana sy ny fananarana. Donc nous allons lire le livre des Proverbes au chapitre 3, Ndao amaky ny bokin'ny Ioabolana tsika ny toko fahatelo a, verset 11. dia ny andininy faraky ambin'ny folo. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehova ary aza tofoka amin'ny fananarany. Et ici, c'est clair. Ary eto izany a dia mazava Comme il y a une tentation dans notre vie pour repousser la correction de Dieu. fa afaka mety hisy ny fakapanahy eo anivon'ny fiainantsika ahafahantsika mandany ny fanitsian'Andriamanitra. Ne méprise pas la correction de Dieu. Aza manamavo ny famaizan'i Jehova hozy izy. Il y a une valeur Misy tombam-bidy importante lehibe, pour notre vie misy tombam-bidy lehibe zany a ho an'ny fiainantsika que nous ne pouvons pas mépriser izay tsy tokony ho tsinitsoniavitsika à cause de notre orgueil. no ny avonavitsika. Notre orgueil repousse la correction de Dieu. Ny avonavitsika no manilika ny fanitsian'Andriamanitra. Mais nous sommes tous appelés à nous humilier. Fa isika rehetra dia nantsoina mba hanetry tena Veut nous corriger. rehefa te hanitsy antsika Andriamanitra, Nous réprimander. rehefa te hananatra antsika Andriamanitra, C'est tout à fait normal. ary zavatra aradrarony be ne zany. Que aucun d'entre nous ici mange dans la Satria perfection. tsy misy amintsika eto na dia ny ray akory aza ka mandeha amin'ny fahataterahana, Et c'est non seulement la responsabilité ary de tsy Dieu, vitany hoe anjara andraikitr'Andriamanitra ihany, privilège de fa zo sy anjara ananany manokana et c'est la manifestation de son amour envers nous. ary fanehoam-pitiavany manokana ho antsika En tant que notre Père, amin'ny maharaintsika azy de vouloir le meilleur pour nous. ny katsaka izay mahasoa sy mahatsara Et il antsika. sait que la correction est un moyen Fantany anefa ny fanitsiana dia fitaovany pour nous devenir meilleurs
ahatonga antsika hanana toe-panahy tsara lavitra kokoa. Donc il y a un but, Noho izany misy tanjona il y a une raison ary misy antony aradrariny mihitsy que peut-être beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. izay mety tsy azony kristianina maro an-tsaina Que Dieu donne dans la correction de ses enfants. ny amin'ny lanjany fanitsiana izay omen'Andriamanitra andreo zanany. Et nos yeux ont besoin de s'ouvrir et nos cœurs ont besoin de s'élargir. Ary mila misokatra ny masontsika ary mihitatra ny fotsika. Et souvent quand la correction vient, Fa matetika rehefa tonga mantsy ny fanitsiana choc pour notre orgueil, dia tahaka ny dona mafy ho an'ny avinavintsika zany, comme un choc. tahaka ny dona. Et la première réaction charnelle, Ary ny fihetsika voalohany ara-nofo sy ara-boajana ara-valitsika an'izany dia ny fanoherantsika azy. c'est la première réaction. Zany ny fihetsika voalohany avalitsika an'izany. Mais le Seigneur nous appelle à grandir, Fa ny tompo dia niantso antsika mba hitombo. ou quand il veut nous réprimander et nous Na ihany koa rehefa te hananatra antsika izy na te hanitsy antsika nous devenions humbles, suffisamment humbles, dia aokantsika mba hanana fanetretena fa antsika manaiky an'izany e. sans réagir, Ka tsy hamaly amin'ny fihetsika hafahafa, tsy hanohitra, sans vouloir se tsy justifier, mitady mba hanamary tena trouver des bonnes raisons. na amin'ny fitadiavana antony aradrariny. Ne méprise pas la correction. Aza manamafy ny famaizana ozy izy. Pas seulement de repousser, mais on ne voit pas la valeur de cela. Tsy amin'ny faniliana an'izany ihany fa ndraindray tsy hitantsika mihitsy ilay tombam-bity azo avy amin'izany. C'est qu'on n'a pas besoin. Ohatrany hoe tsy mila an'izany zany tsika e. C'est ça le mot mépriser. J'ai pas besoin. Ary zany eny dikany io teny hoe manamafy io zany hoe tsy ilayntsika le izy. J'ai pas besoin qu'on me reprenne. Qu'on me reprenne. J'ai pas besoin qu'on me réprimande. J'ai pas Za besoin tsy tiako hanarina, za tsy mila fananarana, tsy mila fanitsiana. Tsy ilaiko zany e. Mais Dieu nous met dans une famille, Kanefa Andriamanitra dia nametraka antsika ao anatina ankohonana. non seulement pour permettre à cette famille de pouvoir nous aider à grandir, Tsy ny hamelana io ankohonana io ihany mba hanampy antsika ao anatin'ny fitombontsika. et la plupart du temps, il va se servir de quelqu'un. Fa matetika mihitsy izy no mampiasa olona. Et dans le Nouveau Testament, on ne voit pas que Dieu parle directement à un homme ou quelqu'un pour le réprimander à haute voix. Ary ao amin'ny testamenta vaovao isika dia tsy mahita an'Andriamanitra velively hoe miresaka amin'ny olona anankiray mivantana izy ka mananatra sy manitsy an'iny olona anankiray iny izy amin'ny feo mahery sy mafy. Reprimand him directly with a loud voice. Mais nous voyons beaucoup de cas Fa maro kosa nefa ny tranga izay hitantsika où les frères et sœurs sont réprimandés, corrigés ahitantsika an'ireo rahalahy sy anabavy voahitsy ary voanatra par un autre frère, tamin'ny alalana une autre sœur. rahalahy anankiray na anabavy Allez, anankiray. Proverbe chapitre 5, verset 12. Ary ny ohabolana toko 5:12 Voilà. Là, ici, l'auteur du livre des Proverbes est en train de parler comment des hommes se donnent vers, que ce soit des prostituées ou que ce soit vers des femmes pour commettre de l'adultère. Ary eto zany ity boky ny ohabolana ity dia miresaka ny amin'ireo lehilahy izay nanolotra ny tenan'izy ireo ho ana mpivarotena na ihany koa ireo vehivavy janga. Donc, il va leur parler des problèmes qu'ils peuvent avoir. Dia miresaka amin'izy ireo ny olana mety hananan'izy ireo izy. Et au verset 12, Dia eo amin'ny andininy 12 il vient dire, et que izao tu me dis, lazainy, comment donc ai-je pu haïr la correction? nahoana re no nankahala ny famaizanao Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? ary nahoana naniratsira ny fananarana ny foko Ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres ka tsy niaino ny tenin'ny mpanorevitra ahy et de ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisent? ary tsy nanongilana ny sofika hiaino ny mpampianatra ahy. Dans ces deux versets-là. Tena mahafeny zavatra rehetra reto andininy anankiroa reto. Quand on est pris au piège Rehefa lavo anaty fandrika isika et qu'on s'éloigne de Dieu, ka manalavitra an'Andriamanitra c'est là par la suite qu'on réalise et on se pose des questions. dia ao aorianan'izay tsika vao tonga saina ary lasa mametram-panontaniana
Comment est-ce que j'ai pu haïr la correction? Nahoana ry aho no nankahala ny famaizana. Et souvent, on peut prévenir, Ary matetika isika efa nampitandremana. prévenir les chrétiens du danger qui est devant eux. Andriamanitra dia efa nampitandrina an'ireo kristiana ny amin'ny loza izay eo anoloan'izy ireo. Mais ils n'écoutent pas. Fa izy ireo mihitsy ny tsy miaina. Ils croient connaître. Ary izy ireo indray aza ny miambo mahafantajavatra kokoa. Et ici, il dit comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Ary eto izao dia milaza hoe nahoana ny naniratsira fananarana ny foko. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres Ka tsy niainy ny tenin'ny mpanorevitra aho izy izy. et ne pas écouter ceux qui m'instruisent? Ary tsy nanongilana ny sofoka iain'ny mpampianatra ahy. Amen. Amen. C'est courant dans la vie des chrétiens. Fa ohatrany hoe zavatra mandeha ho azy zany eo fiainan'ireo kristianina. C'est courant de voir des chrétiens Efa mahazatra loatra mahita kristianina ne pas vouloir la correction, izay tsy mila fanitsiana, tsy mila fananarana, l'instruction tsy mila torohevitra, à cause de l'orgueil de la vie. vokatry ny avonavon'ny fiainana. Et ils entrent dans toutes sortes de problèmes. Dia tafiditra ao anatin'ity karazana olana rehetra ity izy ireo. Quand ils arrivent à être complètement écrasés, Ary rehefa tonga avy any amin'izay izy ireo efa voahitsakitsaka tanteraka, efa reraka tanteraka, ce genre de questions. dia eo amin'izay izy ireo efa mametra-panontaniana mitovy amin'io. Si nous acceptons la correction, nous allons éviter tous ces Fa raha mba nanaiky ny fanitsiana isika dia ho afabelany amin'ireny karazan'olana rehetra La ireny. correction et la réprimande de Dieu est un moyen pour lui Fa ny fanitsiana ary fananaran'Andriamanitra dia fitaovana ho azy a, de nous faire grandir, ahafahany mampitombo atsika, devenir plus, le mot spirituel, si on ka veut dire, tonga atsika ho ara-panahy kokoa raha izay ny afaka ilazana azy, ho tafahorona kokoa ao aminy, pour pouvoir faire face à d'autres choses devant. ahafahantsika miatrika an'ireo zavatra hafa eo anoloantsika. Chapitre 10, verset 17. Ohabolana toko 10 ny 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Izay mino anatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana fa mivily izay mandahy anatra. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'il y a quelque chose qui suit quand notre cœur se soumet à la correction et à la réprimande. Hitantsika zany fa misy zavatra manaraka sy toyany rehefa manaiky ny fanitsiana sy ny fananarana ny fotsika. On marche sur un chemin qui mène à la vie. Mizotra amin'ny lalana mitondra makany ny fiainana isika. Chapitre 13, verset 18. Ohabolana toko 17, 17. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Fahalelovana sy henatra no an'izay mandahy famaizana, Mais celui qui a égard à la réprimande, il est respecté, il est honoré. fa izay manaiky anatra no memboninahitra na hajaina. Celui qui prend au sérieux la réprimande et la correction, Izany hoe izay mandray ampamatorana ny fananarana sy ny fanitsiana, il est honoré ou alors il est respecté. dia ho memboninahitra na ihany koa hajaina, Oh, ça l'élève. na raha atao amin'ny teny hafa dia manandratra azy zany. Amen. Amen. Et si on regarde dans 1 Pierre chapitre 5, Ary raha mijerentsika zao ny Petera voalohany toko 5, le verset 5. dia ny 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny le olona eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifampanompo, fa Andriamanitra manohatra miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena, koa amin'izany manetretena mba nitana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'androny. Donc il y a un élément du
d'humilité qui est requis noho izany a misy a singa ny fanetretena zay takiana amin'ny kristianina pour que Dieu l'élève. ahafahan'Andriamanitra manandratra azy. Donc Dieu va résister aux orgueilleux, Noho izany Andriamanitra dia manohatra ny mais mpiavinavina il fait grâce aux humbles. fa manome fahasoavana ho an'ny Donc cet manetritena. élément d'humilité Noho izany io singa ny fanetretena io absolument important dia zava-dehibe loatra pour que nous puissions bénéficier ahafahantsika mahazo tombony de la correction, de la réprimande de Dieu, avy amin'ny fanitsiana sy ny fananaran'Andriamanitra eo anatrehantsika tsiraray avy. l'humilité, Ny fanetretena une grande vertu tena vokatsoa sy asina lehibe que le chrétien doit pouvoir izay tokony vitan'ny kristianina la réalité de cela. ny miaina ny fahamarinana izany. Amen. Et la réprimande et la correction Ary ny fananarana sy ny fanitsiana est toujours un moyen dia fitaovana mandrakariva izy ireny pour défier notre orgueil. entina loerana ny avinavitsika. Our pride. Et ça nous emmène à fuir. Ary mitarika antsika handositra zany. To run away. Chapitre 22, Ho abolana verset 5. toko faharoa amby roapolo ny andininy fahadimy. Comme quoi que la sagesse nous montre You see, le bienfait et les bénéfices de la réprimande. Dia ohatrany hoe teany eo amintsika zany ny fahendrena ny vokatsoa sy ny tombony a azo avy amin'ny fanitsiana sy ny fananarana. and correction. J'ai dit chapitre 22, non c'est chapitre 27. Les Ny toko faharoa amby roapolo ny teneniko teo fa diso aho fa ny toko fafito amby roapolo le izy. Proverbes, toujours. Ho abolana foana zany vakitsika. Verset 5. Andininy fahadimy. Five. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Aleo anatray maso toy izay fitia fenina. Concealed. Amen. Amen. Vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Aleo anatray maso toy izay fity Love that is afenina. concealed. Donc ce n'est pas les seuls endroits qu'on retrouve. Noho izany tsy ireo ihany ny toerana ahafahantsika mahita ao anatin'ny Baiboly L'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la correction qui vient de Dieu ny toe-po mila ananantsika eo anatrehan'ny fanitsiana et les bienfaits qui en résultent quand on se soumet à la réprimande, à la correction. And the sy ny results vokatsoa that teraka izany a rehefa ekentsika ny fananarana sy ny fanitsiana. Amen. Amen. Et on se souvient comment Jésus lui-même a résisté, a réprimandé Ary tsarotsika tsara ane tao anatin'izany fa na Jesosy aza dia tena nanohatra sy nananatra amin'ny Petera. Quand he Jésus, rebuked Peter. quand Jésus a dit à ses disciples comme quoi qu'il allait souffrir, il allait mourir et il allait ressusciter des morts, And when he Tamin'izy told ny his resaka disciples tamin'ny that he mpianany would fa suffer, hijaly izy ho faty izy ary hitsangana amin'ny maty izy et Pierre a dit non, dia nandamo Petera. non, Tsy a, c'est pas possible. no, tsy azo heverina zany e. Et Jésus l'a résisté And fermement. Dia nitoerany Jesosy mafy izy tamin'izany. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dia inona ny teneniny? Arrière de moi, Satan. he said, Anivoako ianao ry Satana hozy izy. Et donc, la correction so a une raison. Noho izany misy tanjona sy antony fanitsiana. Votre Bible avec moi dans le livre des Hébreux, Sokafana ny Baibolinao amin'ny bokin'ny Hebreo chapitre 12. toko faharoa ambin'ny folo Nous allons lire à partir du verset 4. dia vakitsika manomboka eo amin'ny andininy faefatra. Vous savez, quand je lis ces versets, Hitanareo rehefa mamaky an'ireto andininy reto reto andininy anatin'ny ohabolany reto je partage eny fa na dia eto am-pizarana ce message avec vous. anty afatry ty aminareo zaho Je réalise comment les pères de famille, dia tonga saina fa nareo ray mpianakaviana aza parents, reo ray aman-dreny oublient dia que la manadino izy ireo correction envers leurs enfants va leur être profitable. fa ny fanitsiana izy ireo ny zanany dia tombotsoa ny zanany ihany ane zany beneficial. Et
Ils oublient dia adinina izy ireo leur responsabilité ilay tokony anjaran-draikitra izy ireo manokana de corriger leurs enfants. hoe mila mananatra sy manitsy ny zanany any izy ireo e. Et l'auteur du livre des Hébreux nous parle que c'est normal. Ary ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo dia miresaka hoe aradrarony be Dans un temps, dans un moment raha tonga anatina fotoana anankiray isika où les parents n'osent même plus corriger leurs izay enfants. tsy ahavitany ray aman-dreny manitsy ny zanak'izy ireo intsony satria matahotra amin'ny fihetsika mety havalin'izy ireo. Le résultat, c'est que les enfants deviennent de plus en plus rebelles. Ary mivokatra terak'izany dia vao mahay mihemikomo ireo zaza Résistent à l'autorité de Dieu manohatra ny fahefan'Andriamanitra au travers de l'autorité investie dans la vie de leurs parents. eo anatrehan'ilay fahefana izay napetrak'Andriamanitra eo anivon'ny ray aman-drenin'izy Les ireo enfants grandissent comme ils veulent. dia mialehibe araka ny sitrapony eny fotsiny le zaza dia hitantsika ny vokatra terak'izany rehetra zany Et e. pourquoi Dieu, dans sa responsabilité comme un père, Ary zany no antony hoe Andriamanitra amin'ny mahamanana anjara toeran'ny ray il azy n'a pas seulement le droit, dia tsy vitany hoe mananjo fotsiny il a ihany la izy responsabilité de nous corriger, de nous réprimander, de nous mettre à l'ordre. fa anjarandraikiny ihany koa ny manitsy antsika ny mananatra antsika ary mitondra filaminana eo amintsika. Bring us back into order. Et nous, les parents, on ne voit pas Fa isika ray aman-dreny kosa tsy mahita le bienfait de la correction, ny vokatsoa azo avy amin'ny de la fanitsina réprimande. sy ny fananarana. Of rebuke or reprimand. Allons lire, et je crois que le Seigneur peut nous aider, parents, à comprendre notre responsabilité. Dao ny vakitsika fa za mino fa hain'ny tompo ny manampy antsika ray aman-dreny hatakarantsika marina ny anjarandraikitsika. Et voyons comment Dieu, notre Père, Dia andao ny mba jerentsika ny fitondran'Andriamanitra ray atsika ny fanitsiny atsika He corrects us. How ary ny fananarany atsika. chapitre 12, verset 4. Hébreu toko faharoamben'ny folo andininy faefatra. Alors il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ianareo tsy mbola nanohatra niady tamin'ny ota hatramin'ny falatsahandra. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Mba azonareo ve ny tia izany tenenina? On n'est pas prêt à mourir à nous-mêmes Isika zany tsy mbola vonona ny ho fatiny amin'ny tenantsika pour lutter contre le péché, mba hanohatra ny ota strive against sin, afin que nous puissions marcher dans la justice et dans la sainteté. ahafahantsika mandeha amin'ny fahamarinana sy ny famasinana. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe Et là, nous voyons l'auteur qui Here- va relier and here we la see correction avec la croix que nous avons besoin de prendre afin d'être libres de notre péché. ary eto zany dia hitantsika amin'izay ny fomba ampifandraisan'ny mpanoratra ny fanitsiana amin'ilay hazo fijaliana mila entintsika ahafahantsika ho afaka amin'ny ota. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au Ianareo izy tsy mbola niady hatramin'ny falatsahandra, pas encore accepté tout ce que vous avez besoin d'accepter. mbola tsy nanaiky ny zavatra rehetra tokony nekenareo ianareo. accepted. Et la correction est une des choses que vous n'avez pas acceptées. Ary ny fanitsiana hozy izy ny anisan'ny zavatra anankiray tsy mbola nekenareo. Zay ne io e. Et il continue et il dit, mon fils, ne rejette pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Dia toy izany izy hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Fa izay tiany Jehovah ny fahaizany. He loves. Il va corriger, il va réprimander, il va reprocher. Anitsy ananatra arana fahan'izay tiany Andriamanitra. Normal. Zavatra izay aradrarany Il n'y a rien tanteraka. d'anormal, d'injuste ou quoi que ce soit là-dedans. Tsy misy zavatra tsy normal na tsy rary ny hita ao anatin'izany e. Na zavatra mafy loatra. Nous ne voyons pas la dureté du cœur de Dieu là-dedans. Ary tsy mahita ny famafimpon'Andriamanitra mihitsy tsika ao anatin'izany e. Honneur de son amour là-dedans. Fa ny zavatra tazantsika aza dia ny alehibe ny fitiavany. Et il dit, quand le Seigneur châtie celui qui aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Fa izay tiany Jehovah ny fahaizany ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. La correction fait mal à l'orgueil. Marary ho an'ny avinavina ny fanitsiana. Supportez, acceptez, soumettez-vous au châtiment.
If you endure ou alors la correction. Iareto ekeo arao ka naiky ny fahamaizana na ny fanitsiana Supportez le ianareo. châtiment, supportez la discipline, supportez la réprimande, supportez la correction. Fa ekeo ny famaizana, ekeo ny fitsipika, ekeo ny fananarana, ekeo ny fanitsiana e. C'est contre l'orgueil de la vie. Satria manohatra n'ilay avinavina eto amin'ity fiainana ity C'est zany. pourquoi l'homme Ary zany anie mahatonga ny olona manohatra, résiste à la correction. manohatra ny fanitsiana Souvent e. nous voyons, je répète, souvent nous voyons des chrétiens résister à la correction, à la réprimande. Ary mbola veriko foana hoe zany mahatonga antsika mahita kristianina tena manohatra ny fananarana sy ny fanitsiana izy ireo. Et il dit, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dia zao no lazainy fa raha tsy fahaizana tahaka nitondrana azy rehetra ianareo dia zaza sary fa tsy zanaka. legitimate and not sons. En d'autres mots, des bâtards. Raha atao amin'ny teny hafa dia zao olona tsy manana Il y a fotom-piaviana. des versions qui disent des bâtards. Ne Aza sont pas ifikifika alohanareo fa misy baiboly hafa mandika ny hoe zaza sary hoe olona tsy manana Alors fotom-piaviana. vous n'êtes pas réellement un fils. Raha ohatra ka tsy tena zanaka ianao. Son. Ben oui, Zany e. rien à être secoué là-dedans. La parole de Dieu, allez chercher les autres versets, vous allez voir. Fa tsy tokony hisy hampanifikifika ny lohantsika mihitsy ao anatin'izany fa jereo ny dika teny amin'ny baiboly hafa dia ho hitanao. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, il va comparer maintenant, nous, les pères de famille, selon la chair. Ary koa isika nanana ny ray nofontsika mpitahiny amin'izay zany isika ray mpianakaviana ranofo. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ary koa isika dia nanana ny ray nofontsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy, tsy mainka ava ny anekentsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Fa ireny raintsika ranofo ireny dia nanao izay afay antsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony, fa izy kosa dia niahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Nous ne voulons pas voir le produit fini. Dia tsika zany tsy ilay vokatra vita farany tiantsika ho Que hita. Dieu veut emmener dans notre vie à travers le châtiment, la correction, la discipline, la réprimande. Hoe inona ny tian'Andriamanitra entiny ao amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ireny famaizana, ny fanitsiana, ny fitsipika sy ny fananarana Dieu ireny. veut nous montrer là. Ary Andriamanitra te hampiseho amintsika Quel eto sera le produit fini hoe toy ny ahoana ny vokatra farany. afin que nous parvenions ou participions à sa sainteté. Dia ho sisy mba handraisantsika ny fahamasinany. Amen. Amen. Donc enlever cette rébellion, enlever toute résistance et nous emmener à vivre une vie de sainteté qui va plaire au Seigneur. Ka noho izany ny fanesorantsika ny fikomiana sy ny fanoherana rehetra dia hitarika antsika hiaina fiainam-pamasinana izay ho akasitrahan'ny Tompo. Verset 11. Andininy farak ambin'ny Il folo. est que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse No, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba natao mahafaly andro hanaovana fa mampahory, fa rehefa afaka zany hoe ao aoriana kely ao zany dia vao mitondra ny vokatry ny famarinana iadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de 1 Corinthiens chapitre 5 quand Paul va livrer un homme à Satan? Hainareo ve ny tantaran'ny Korintianina voalohany toko 5 rehefa hanolotra olona anankiray ho an'ny Satana Paoly? Pour la destruction de la chair, Hanombana ny nofo izy izy afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'ny Jesosy of the Tompo. coming of the Lord Jesus Christ. Paul, de la part de l'Esprit de Dieu, va proclamer un châtiment à cet homme. Zany hoe Paoly tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra dia nanonona famaizana ho an'ity lehilahy ity Qui vivait dans la débauche. izay niaina tanatina fijangajangana. C'est quoi ça?
inona indray zany zavatra zany Paul était en colère, il a voulu détruire cet homme. hoe satria ve tezitra zany Paoly dia tia hanimba ny fiainan'ity lehilahy ty tsia Paul, par l'esprit, fa i Paoly tamin'ny alalan'ny fanahy par l'esprit, nitarihan'ny fanahy a été le canal pour emmener la correction et le châtiment de Dieu sur cet homme. dia izy no lasa fantsona izay nitondra ny famaizana sy ny fanitsian'Andriamanitra teto amin'ity lehilahy ty Qu'il soit délivré de sa vie. mba ahafahany ho afaka amin'ny fiainana ny ainany Et Dieu choisit le moyen ary ny fitaovana The means, or de la chooses the means destruction de sa chair. ho an'ny fanimbana ny tena ny nofiny no nampiasain'Andriamanitra Afin que son âme soit sauvée. mba hamonjena ny fanahiny Dieu est dur. fa mafy ihany fitondran'Andriamanitra mauvais. tena hoe ratsy sy matsaravina nasty. Moi-même, je ne ferai pas ça. satria za tena tsy sahany zany aho Dieu est souverain. fa Andriamanitra dia masy mandidy Il fait à la manière qu'il veut. manao ny zavatra rehetra amin'ny fomba tiany anaovana an'izany izy Il faut jamais oublier aoka tsy ho adinitsika mihitsy diminuer sy amavanitsika la souveraineté de Dieu. ny mahamasy mandidy an'Andriamanitra Et Dieu, ici, ary Andriamanitra teto a cet homme dia nanafahany ity lehilahy ty mba hasoa afin azy qu'il se ressaisisse, iverenany amin'ny sainy qu'il passe à travers ce feu-là, dia nila nandalo tamin'io afo io izy qu'il se ressaisisse, qu'il Ka- se repente. tonga saina izy ka nibebaka ahafahany fanahiny ho voavonjy C'est pourquoi nous, les chrétiens, izany no antony isika kristianina regardez juste devant nous là. dia tsy mahita afa-tsy ny eo ambany-masontsika fotsiny isika On ne voit pas plus loin. tsy mba matazana lavitra isika Appelle à voir plus loin. fa Andriamanitra dia miantso antsika mba hahitantsika lavidavitra kokoa Manifestation de son cœur envers nous, ses enfants. ka mba ahafahantsika mahita ny fihetsehan'ny fon'Andriamanitra amintsika zanany Amen. amen C'est ça le but de la correction, du châtiment, This is de tout ce qu'on peut dire. ary zany ane ny tanjon'ny fanitsiana sy ny fahamaizana sy ny sisa e Appelez ça comme vous voulez. atsoy amin'izay tianareo etsona azy zany L'intervention de Dieu. fa fidiran'Andriamanitra nitsehatra io Amen. amen Pour nous secouer. mba hanotsokotsonana atsika Qu'est-ce que Dieu a fait avec David? inona nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida raha mamaky ny bokin'ny Samoela faharoa Il a isika envoyé Nathan. dia hitantsika fa naniraka Natan'Andriamanitra mba haneho aminy Son cœur. ny fony ny toetrany heart, his sy ny zavabitany Ne nataony voyez pas peut-être comme Dieu voyait. mety tsy nahita ny zavatra hitan'Andriamanitra angamba izy Et Dieu a envoyé Nathan pour le reprendre. dia naniraka ny Natan'Andriamanitra hananatra azy anitsy azy David a accepté. dia nanaiky Davida Vous dites, il n'avait pas le choix. mety hiteny angamba ianao ka satria tsy nanatsafidy izy but he accepted. fa nanaiky izy nanetry teny izy Mais Dieu a fait ce qu'il fallait faire selon son cœur et à la manière qu'il voulait traiter David. fa nanao ny zavatra rehetra arak'izay tiany atao araka ny fony Andriamanitra mba hitondrana ny Vous Davida allez dans le livre des psaumes et voir le cœur de David. And if ary raha mamaky ny bokin'ny Salama ianao dia mahita ny fony Davida taorianany ny bebahany Donc Dieu a fallu le corriger, ka noho izany Andriamanitra dia nila nanitsy azy réprimander nananatra azy ary naneho taminy him and show him la gravité de son erreur. ny nahazava-doza ny fahadsoana vitany Amen. amen Et nous pouvons voir ça dans le Nouveau Testament, ary hitantsika ihany koa zany ao amin'ny testamenta vaovao dans Galates chapitre 2, quand Paul a eu à réprimander Pierre. ao amin'ny Galatiana toko faharoa rehefa nila nananatra amin'ny Petera Paoly L'apôtre, Peter. Petera nefa apôstôly a l'apôtre des circoncis, ilay apôstôly efa voafora l'apôtre des Juifs. apôstôly ny jiosy Amen. Et on va lire chapitre 2, verset 11. dia andao vakitsika ny Galatiana toko faharoa andininy faraky ambin'ny folo
Pierre avait besoin de se ressaisir. Nila miverina tamin'ny sainy aloha Petera. Sort himself out. Verset 11 nous dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible, ou alors il méritait d'être pris. Ary noho ny tonga tany Antiokia Kefasy dia nalohatra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanantsiny izy na hoe mendrika ny nanarina. Reprimanded. Il méritait d'être pris, Mendrika ny nanarina izy à la manière qu'il a agi. noho ny fihetsika nataony. En tant que juif converti, Amin'ny majiosy efa niova fo azy, tiré de la loi, efa afaka tamin'ny lalàna. Law, voilà quel était son état à ce moment-là. Zay ny toerana nisy azy tamin'ny Il fotoana io avait e. été libéré du judaïsme. Efa afaka tamin'ny judaïsme izy. Et là, on continue, il dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, juif converti, libéré de la loi, pareil comme lui. Andininy faharoa amby folo fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba. Ireo olona ireo zany dia jiosy niova fo efa afaka tamin'ny lalàna mitovy aminy ihany. Et Pierre était en train de manger avec des païens. Dia nefa Petera zany teto niara-ninana tamin'ny jentilisa. Il est libre maintenant. Satria efa afaka ny C'est izy la loi e. juive qui empêchait le païen de manger avec lui. Efa afaka tamin'ilay lalàna jiosy izay nanakana ny jiosy tsy ara-hinana amin'ny jentilisa. Là, Pierre maintenant va compromettre. Ary teto dia nanao maromaro tsiraisana amin'izay Petera. compromise. Il va compromettre sa liberté. Tena nanao maromaro tsiraisana ny amin'ny fahafahana efa voaraina izy. Et quand Jacques et son entourage furent venus, il s'esquiva et il se tint à l'écart. Dia rehefa tonga amin'izay zany reto sasany avy tamin'ny Jakoba ireto dia iny izy fa niatakataka sady niala. Himself, fearing those who were of the circumcision. De peur que les Juifs qui accompagnaient Jacques pointent le doigt sur lui, pensant que peut-être qu'il n'était pas encore libéré du judaïsme. No nitahotra zany sao hanondro tanana azy reto jiosy niaraka tamin'ny Jakoba reto izay natahorana sao hevitra izy ireo fa mbola tsy afaka tamin'ny judaïsme izy. S'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Dia ozy izy hoe te niataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famorana izy. Mais il était libre, lui. Kanefa izy nefa olona afaka e. Il avait peur de la réaction des Juifs. Fa natahotra ny fihetsika reto jiosy reto Et izy. Paul, voyant cela, Dia rehefa nahita an'izany Paoly c'est quoi que tu fais là? dia ozy izy fa ino ty ataonao ty? Tu es un juif, tu es converti, tu es libéré de la loi. Pourquoi est-ce que maintenant tu vas compromettre ta liberté? Ianao izy izay jiosy efa niova fo efa afaka tamin'ny lalàna dia nahoana ianao no manao maromaro tsiraisana ny amin'ny fahafahanao indray. Andininy faefatra ambin'ny folo. Qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny famarinan'ny filazantsara reo, Il n'avait pas besoin d'avoir peur des circoncis. zany hoe tsy nila natahotra ny reto voaforo reto izy zany e. Il avait besoin de vivre sa liberté pleinement. Fa nila niaina ny fahafahany tanteraka izy tamin'ny Mais fahafenoana. voyant qu'il ne marchait pas But when I selon la saw vérité de l'évangile, Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny famarinan'ny filazantsara reo, en présence de dia o zaho tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra, il va réprimander Pierre en la présence de tout le monde. dia anaron'ny Paoly eo anatrehan'ny olona rehetra zany Petera teto. Il n'a pas pris Pierre en cachette pour lui dire ah mais Pierre, regarde ce que tu as fait, tu as compromis ta liberté. Tsy tany amin'ny mangingina na tany amin'ny miafina zany Paoly niantso amin'ny Petera dia niteny taminy hoe jerefa manao maromaro tsiraisana ny amin'ny fahafahanao ianao. Alors il lui dit, Dia zao no lazainy taminy si toi qui es juif, raha ianao zay tena jiosy aza, tu vis à la manière des païens, en d'autres mots, tu es libre. raha manao tahaka ny fanaony jentilisa raha atao amin'ny teny hafa zany dia efa hoe olona afaka ianao, olona afaka ianao e. laws, Tu ne vis plus à la manière des juifs Tsy miaina tahaka ny fanaony jiosy intsony ianao qui sont séparés des païens. izay misaraka amin'ireo jentilisa. from the Gentiles. Pourquoi alors forces-tu les païens à judaïser? Koa nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaony jiosy? Ou alors de vivre en séparation entre juifs et païens. Na ihany koa hoe terena hisaraka tsy afa-miara-miaina ny jiosy sy ny Tu es jentilisa. un juif converti, tu es libre de la loi. Pourquoi tu forces maintenant
que ces païens-là vivent maintenant la manière ianao izy dia efa jiosy ny ovafo hoe efa afaka ny amin'ny lalàna dia nahoany reto gentilisy reto no terenao anaraka ny fomba fanaony jiosy. Il le reprend dia publiquement. nanary ny ampabe maso izy zany. Openly. La parole de Dieu ne nous dit pas. Tsy miteny amintsika moa ny tenin'Andriamanitra ny fihetsika navalin'ny Petera C'est certain, fa azo antoka dans sa maturité, fa noho ny famatorany accepter la réprimande de Paul, dia tsy maintsy nanaiky ny fananaran'ny Paoly izy grandir mba hitombo vers cela. And he grew. tao Donc, anatin'izany. Pierre aussi avait besoin de grandir. Hein. Fa i Petera na izany anaty izany dia tena nila nitombo tokoa. There was still Amen. room for growth in Amen. Peter. Donc on voit comment David, comment Pierre ont réagi vis-à-vis d'une correction, d'une réprimande. Ka noho izany hitantsika zany ny fihetsika izay navalin'ny Davida, navalin'ny Petera ihany koa teo anatrehana fanitsiana sy fananarana. Dans ce moment précis, Ary tamin'ity fotoana ity il y avait deux choses seulement dia fihetsika roa ihany qui pouvaient emmener Pierre à réagir. no afaka navalin'ny Petera tanoany L'orgueil, na ny avinavina l'humilité. na ny fanetretena. Un entre les deux. Tsy maintsy ray tamin'izy roa ireo na ny avinavina Il résiste, manohatra ianao pas entendre, tsy tia halala ninina ianao fuit, mandositra ianao réagit, maneho fihetsika ratsy ianao mandoto ny fonao ianao Spoiled. mitsikery ianao. beaucoup de choses qui peuvent And se there's dérouler là. Maro ny zavatra mety hitrangy eto Pas d'accord d'avoir accepté une correction. satria tsy vonona ianao anaiky fanitsiana, Devient furieux. lasa teste ianao, Casse ton cœur, ça se salit ton cœur. lasa mandoto ny fonao Ton ianao, orgueil est en train de gérer ta propre vie. ary ny avinavinao no lasa mifeha ny fiainanao, Ne comprends pas le bénéfice ary tsy azonao an-tsaina ny tombony et que devant toi, hoe ao anoloanao kely ao il y a anie. une vie de plus en plus dans la sainteté si tu acceptes la correction. There is a Misy life fiainana mandroso makany amin'ny fahamasinana raha manaiky fanitsiana ianao. En d'autres mots, qui es-tu Raha toa amin'ny teny hafa zany tety izy ianao, pour venir me réprimander, me montrer des choses? izy ianao no mananjo ananatra sy aneho amiko zavatra. Quelqu'un qui se dise, ah, mais moi et le Saint-Esprit est capable, lui, de me parler, j'ai pas besoin de Fa firofiry moa ny kristianina milaza zavatra toy izao ankehitriny hoe zany hoe manana ny fanamasina ary ny fanamasina afaka miteny amiko fa za tsy mila anao miteny. Pierre avait besoin de Paul dans ce moment. Fa Petera ve tsy nila ny Paoly tamin'ity tranga ity? David avait besoin de Nathan en ce moment. Ary Davida koa ve tsy nila Natana tamin'ny tranga nandalovana iny? Mais oui. Mazava ho azy e. Donc nous devons avoir la liberté de pouvoir partager notre cœur et quand on voit quelque chose qui n'est pas correct, So on a we- dit quelqu'un, Ka noho izany mila mahatsapa fahafahantsika izarany fotsika rehefa mahita fiainan'olona anankiray izay tsy milamina. de parler. Dia miteny. Amen. Amen. La réaction de notre frère, de notre sœur The ne reaction. nous concerne pas. Ary ny fihetsika izay avalin'ny rahalahintsika na ny anabavintsika ao anatin'izany dia tsy anjarany raikitsika. Et on voit souvent des chrétiens qui ne veulent pas écouter. Ary matetika isika mahita kristianina tsy te halala, tsy te hiaino, Humilier tsy te hanaiky, tsy te hanetry tena. que, au fait, c'est Dieu qui est en train de résister Pierre. Kanefa ny tena marina Andriamanitra mihitsy eto no manohatra ny Petera. Il ne va pas descendre et se mettre devant Pierre et causer avec Pierre. Andriamanitra zany tsy hidina mivantana avy any an-danitra ka hiresaka amin'ny Petera. Mais Paul se retrouve dans cette situation. Fa tonga teo anatrehan'io tranga io Paoly. Dieu va parler à Pierre à travers Paul. Dia ananatra amin'ny Petera amin'ny alalan'ny Paoly Et Andriamanitra. Antoine va parler de la part de Dieu à Antoine. Dia ohatran'izay ihany koa hiteny amin'ny alalan'Andriamanitra Antoine nananatra ny Antoinette ohatr'izany ny fitrangany zavatra rehetra e. Antoinette. By the leading of C'est comme the ça que Lord. ça se passe. Ohatran'izany ny fitrangalisy ny fomba hitenenana Dieu va Andriamanitra. pas nous faire entendre sa voix d'en haut. Andriamanitra zany tsy hiteny amintsika mpandrehantsika amin'ny feona avy any ambony mazava ho azy. Ainy atao zany a. Mais combien d'entre vous savent que c'est plus facile de dire oui Seigneur que Fa izy amintsika eto malala sy miara manaiky fa mora kokoa no miteny hoe eny tomponony hoe eny Antoine. c'est plus facile. Fa mora kokoa manaiky ny tompo. Comprenez ce que je dis? Azonareo tiako tenenina.
La correction, la réprimande n'est pas un moyen de contrôle. Ny fanitsiana ary fananarana dia tsy fitaovana ampiasaina ifehezana. C'est pas un moyen de gérer la vie de quelqu'un. Tsy fitaovana entina ifehezana fiainan'olona anankiray io zany. It's not a means for us now it's not a means to control Allez, somebody's life. Trouvez une solution là. C'est vrai. Fa marina zany e. Je répète, la correction, la réprimande, le châtiment qui vient Mbola veriko ihany fa ny fanitsiana, ny fananarana ary ny famaizana avy un moyen amin'Andriamanitra pour la personne que Dieu utilise pour gérer la vie de quelqu'un. dia tsy fitaovana entin'ilay olona izay ampiasain'Andriamanitra ifehezana fiainan'olona anankiray. Mais c'est un moyen d'emmener le cœur du Seigneur But it's envers a cette means personne. Fa fitaovana anankiray kosa ampahafantarana ny fon'ny tompo eo anatrihan'ny olona io, Sortir de là où elle est, ka hamoahana azy ao anatin'ny toerana misy azy a, eo anatrihan'ny lalany miaraka amin'ny pour tompo a, l'emmener dans un autre état d'esprit. and mba to bring hitarika azy ao anatina toe-pana hafa ka hitombony. La correction est un moyen de grandir dans l'esprit. Ny fanitsiana dia fitaovana anankiray ahafahana mitombo ao amin'ny fanahy. Amen. Amen. Une vie de sanctification, participer à la sainteté de Dieu. Fiainam-pahamasinana io zany hoe mizara sy mandray anjara amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, sharing in the holiness of God. Et une vie de justification. ary fiainam-pahamarinana ihany koa. Donc, tout ça, Io zany rehetra zany a dia ny mba hasoa antsika avokoa. donc toi qui résistes à la réprimande, ou n'importe qui, tu es un rebelle. Ka noho izany a, ianao izay manohatra fananarana sy ny fanitsiana dia olona mpanohatra sy mpikoma ianao zany. Un chien, c'est un chien. Un chat, c'est un chat. Hitanao rehefa saka dia saka, rehefa alika dia alika, ary rehefa mpikomy a dia mpikomy zany ny anarany. Et souvent, on n'arrive pas à ressentir le cœur de la personne qui vient nous réprimander. On n'arrive pas à ressentir parce qu'on est fait. Ary matetika isika no tsy mahatsapa ny fon'ilay olona izay tonga mba hananatra antsika satria mihity ny fontsika, misakana ao amintsika. On ne veut pas accepter la réalité de qui nous sommes. Tsy mety manaiky ny maizy antsika isika. On veut pas. Tsy tia anaiky an'izany tsika. Et finalement, on n'avance pas. Hany ka ny hafarany dia tsy mety mandroso isika. Tsy mety mandroso isika. Ary ny ratsy indrindra aza Vraiment de destruction. dia lasa fitaovana ho amin'ny fampitehana isika. Destruction. On va critiquer We Lasa start mitsikera isika, soit le leadership, que ce Whether soit un it's frère, que the ce soit une leadership sœur, or n'importe qui, on va critiquer. ny mpitarika na mitsikera ny rahalahy anankiray na bavy anankiray, tsikeratsika daholo ty olona rehetra ty. Et on emmène le jugement. Dia mitondra fitsarantsika. Et, à un moment donné, on quitte l'église. Ary amin'ny fotoana anankiray dia miala amin'ny fiangonantsika, faranantsika ao am-bote mihitsy le izy. À la fin de l'histoire, Zany hoe any faran'le tantara rehetra on quitte l'église parce qu'on est rebelle. dia leave the church. miala amin'ny fiangonantsika satria mpikomy isika, tena mahagaga. Voilà la raison. Zay no antony On ne zany. veut pas admettre la correction, la réprimande, le châtiment de Dieu, appelez ça comme vous Satria tsy tia anaiky ny fanitsiana sy ny fananarana ary ny famaisan'Andriamanitra, tsoy amin'izay tianareo hitsoina azy. L'animosité dans notre cœur And we- envers ce frère. Dia aleontsika mihazona fahavinirana ao am-potsika eo anatrehan'io rahalahy io, Toi, hoe izy ianao, qui es-tu toi? fa izy ianao. Amen. C'est là, dans ces moments pareils, qu'on a besoin de prendre notre croix, And it's in that s'humilier, it's at that very moment in time. Raha ao anatin'izany fotoan'izany indrindra mila hitondrantsika ny hazo fijaliantsika, hanetrehantsika tena ary hamerezantsika ny fiainantsika izay tiantsika ho azonina ao antsika manokana io. mettre notre vie sur l'autel We comme un don't- sacrifice. Fa isika tsy te hametraka ny fiainantsika eo amin'ny altara ho atao sorona, Notre vie entre notre main. fa azomontsika eo an-tanantsika ny Et fiainantsika. nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. And Dia we are lasa just mamotika ny destroying tenantsika Pourquoi manokana la tsika. croix que le Seigneur nous demande de prendre Azany no antony hoe ny hazo fijaliana izay takin'ny tompo mba hoentsika quand nous avons besoin de nous humilier. When we dia need to humble mitaky mba ourselves. hanetrentsika teny zany a. Avec le langage. Ndao atsahatra hatreo a ny fomba fiteny a, Tout le monde connaît ça. Même les non-chrétiens peuvent avoir un langage chrétien. ilay fomba fiteny kristianina, eny fa nareo olona tsy mino aza dia afaka manana fomba fiteny kristianina.
Il y a des pasteurs qui... Des pasteurs. Il y a des hommes qui prêchent l'évangile, qui ne sont même pas chrétiens et qui dictent la parole de Dieu. fa sika zany hoe mahita olona izay mahay mitory teny nefa izy ary tsy kristianina akory fa mahay mizara ny tenin'Andriamanitra fotsiny. Fa tena hoe salady ahitana ny zavatra rehetra fifangaroana. Ary zany no antony La correction de Dieu, ny fanitsian'Andriamanitra elle est importante. tena zava-dehibe loatra ny Comment fanitsian'Andriamanitra. dire? Ahafahantsika mitompo Et on voit souvent les chrétiens fuir. ary matetika nefa isika mahita an'ireo kristianina Ils ne mandositra ressentent pas le cœur, le cœur. They don't tsy feel mahatsapa ny fo ilay fo Seigneur, ilay fon'ny tompo ce frère qui vient vers lui là pour lui dire, ah ben ça c'est pas correct. avy amin'ilay rahalahy anankiray izay tonga manantona azy mba hiteny aminy hoe tsy mety ty ataonao ty. Et là, je veux vous encourager pour terminer. Aretiko amaranana azy a dia ty amporisika anareo Ta aho croix. hoe entony azy fijalianareo. Meurs à toi-même. Aoko fatony amin'ny momba ny tenanao ianao manetre-tena Dieu te briser avelao Andriamanitra norotoro anao à l'image de son fils. amolavolanao anaka ny endriky ny zanany. Ça c'est la saine doctrine. Fa izany no atao hoe fampianarana tsy misy kilema. Amen. Amen. Ça c'est la saine doctrine. Izany no atao hoe fampianarana tsy misy kilema. Finalement, on quitte l'église. Fa ny farany dia mandao ny fiangonana izy a. the church. Et non seulement on Leave the quitte church. l'église, Ary tsy vitany hoe mandao ny fiangonana izy. dont Dieu aussi nous Fa- emmène maintenant à vivre selon le monde. Ilay fotsika mafy iny amin'izay avy eo no mitarika antsika hiaina fiainana araka an'izao tontolo Causes izao. us to end up living like the world lives. Incroyable. Tena mahatalanjona. Incroyable. Mahatalanjona e. Tu quittes Jésus Zany hoe mandao an' Jesosy ianao a. que la personne n'a pas fait les choses correctement. Ndao zany raisintsika ohatra hoe nisy olona anankiray nanao tsy nety. The right way. Et que tu as refusé cela. Dia lavinao nefa zany. Endurcis ton cœur. Nanamafy ny fonao ianao. À cause d'un frère, toi tu quittes Jésus. Dia amin'izao amin'izay ve no ny rahalahy anankiray ve no andaozanao an' Jesosy. Personne ici, il n'y a personne dans le monde qui peut m'empêcher, qui va être un instrument pour moi de me Fa tsy donner. tokony misy olombelona na dia anankiray aza ka ho lasa fitaovany iny olombelona iny lasa hoe afoizako an' Jesosy Turn zany. my back on Jesus. Non, Tsia, il n'y a rien. tsy misy nizaniza No Amen. one. C'est pour na iza na izy. prenons notre croix. Zany no antony hoe entony azo fijalintsika Nous. ndao tsika anetry tena. Amen. Amen. Et il y a des chrétiens, vous savez comment ils sont. Ary misy kristianina mba fantatrareo ve ohatry ny ahoana ny toetran'izy Un ireo. frère vient le voir, ou un ancien, ou quelqu'un vient le voir. When a Que- brother- Rehefa misy a brother or a rahalahy sister or tonga na a anabavy na lo olona tonga mba hamangy azy Yes, dia but hozy izy ireo hoe eny rahalahy azoko tsara mihitsy ka. yes, my sister, it's Azoko tsara mihitsy raha vavy a. Et là, cette sœur-là quitte la maison. Fa amin'ny fotoana ivoahan'ilay rahalahy na nabavy anankiray ao amin'ilay tokantrano a dia tsy savatsony izy manomboka eo. Son rôle Noho izany a nandray ny toerany tahaka amin'ny mpilalao tantara izy a. au départ, il est furieux. Fa tao aoriana nandaozan'ilay olona ny tokantrano tena tezitra izy. and Ary manome tsiny mafy an'ilay rahalahy na nabavy anankiray. Un type, Ary anisan'ny karazana kristiana anankiray fantatsika tsara c'est nohotr'izany. un vrai acteur. Tena hoe mpilalao a sary-mihetsika mahay. C'est du théâtre. Tantaran-tsehatra. Amen. Amen. Donc moi, je veux vous encourager une chose. Noho izany zavatra tokana ny tiako aprisihana anareo a. do Aza not manda when God rehefa Corrige. corrects you. ahitsin'Andriamanitra ianareo. Et un dernier mot aux parents. Ary teny farany ho an'ireo ray aman-dreny. Vous avez bien lu avec moi Hébreux chapitre 4 là. Efa niarana maki tampoka ny Hébreu toko faefatra nareo a. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents ici. Fa mampalahelo maro ny ray aman-dreny eto a. Corriger leurs enfants. Izay tsy mbola nanitsy ny zanany mihitsy. Et on connaît la suite. Dia haintsika nitoy any zavatra nitranga rehetra. Amen. Amen. Ça va? Ao tsara ve? Alors maintenant, quand la correction vient, Dia rehefa tonga amin'izay aza ny fanitsiana ankehitriny a. humilions-nous. Dia andao Let anetry us teny humble isika e. ourselves. Acceptons. Ndao anaiky. Pas tout le temps gagner. Eny e, tsy voatery hoe andresy foana anetsika e. Mety misy fotoantsika manohatra kely sy manao fietsika maro samihafa. Maybe once or twice we're going to Mais resist, donc, have a on bit of a doit être sur le chemin de la perfection, le chemin
de la fa kosa mila morotsaka eo amin'ny lalan'ny fahataterahana sy ny lalan'ny famasinana isika amin'izay fotoan'izay Andriamanitra dia afaka ampiasantsika. Amen. Andeontsika hitsangana Merci avec vous ce matin. ampiangamba izay zavatra nyteneniko anareo rehetra izay tamin'ity marain'ity a. Gloire à Dieu. Voninahitra ho an'ny La Tompo parole a, est la vérité. tenin'ny famarinana, La parole fait du bien. mahatsara antsika ny teniny a, Nous encourage. ary mamporisika antsika ny teniny a, mampahery antsika. Tout ça, c'est de nous encourager à marcher dans la saine doctrine de Jésus. Ary ny tanjon'izany rehetra izany dia ny hamporisika antsika ahafahantsika mandeha amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay an'i Kristy. Amen. Dao tsika hifandray tanana dia aka fotoana fohy isika hifampivavaka mampirahalahy sy mpirahavavy antsika. Amen. Alléluia. Tsara ve ianao, teneny eo akaikinao, tsara ve ianao. Tsara ny tenin'Andriamanitra satria ny ray manotsokotsina kely le izy a, kanefa mahatsara le izy. Na ny ankizy ara manala fanadinana mba ho ampitaovana tsara. Amen. Ho amin'ny fahalalana. Ary ilaina koa ny tenin'Andriamanitra oatra reny a, ahafahantsika mandeha mahitsy a, tsy mivokona fa tena mahitsy a eo anatrehan'ny Tompo. Amen. Antsika hiaraka hitsangana dia hivavaka tsika isika rehetra izay manaraka mivantana ihany koa. Minao fa tena nyteny tao am-pontsika ny Tompo androany a, ary manantena fa tena ho teny a izay maniry eo amin'ny tany tsara anie izany teny izany a ao anatin'ny fontsika. Dao samy hivavaka isika androany, manasa anareo ihany koa hivavaka androany. Jesosy eo misaotra betsaka anao izay ny amin'ny famarinany teninao Jesosy. Ny marina tokoa Tompo dia manafaka mba tsy ho andevo, satria raha tsy manaiky ny famarinana izahay a dia andevony ny avinavinay, andevony ny sitraponay manokana. Fa rehefa tonga ny famarinana araka ny teninao teo a, tonga ny fanitsiana dia manotsokotsina ny avinavinay zany, manotsokotsina ny fanambany maha-olombelona rehetra, ny fieverana rehetra. Fa zany teny izany izay tonga aty aminay kosa Andriamanitra dia mamabo ny hevitray rehetra, mamabo mandresy ny fisainanay amin'ny maha-olombelona rehetra, ka mampanaiky an'izany a hanekenay ny hevitry Kristy. Misaotra anao Andriamanitra ray ny amin'izany teninao zany, tena arena lehibe zany, ary zany indrindra no ilainay Tompo amin'izao vaninandro farany zao. Zany no ilainay eo amin'ny fiainanay maha-kristianina. Mety tondra fanotsokotsonana eo aminay, eny indrindra Tompo, eo anivon'ny fanarahanay anao, eo anivon'ny fiangonanao, ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra. Kanefa Jesosy eo mitarika anay ho any amin'ny lalan'ny fahataterahana zany. Araka ilay tenin'ny bokin'ny Hébreu teo milaza hoe tena tsy tokony ho diso an'izany izahay, mba hahafahanay Tompo tonga tena zanaka marina fa tsy zaza sary Andriamanitra. Azany Tompo ny tena faniriana indrindra ao anatin'ny lalanay maha-kristianina, eo amin'ny fiainanay maha-kristianina. Dia ny atonga anay Tompo anaiky ny asanao isan'andro eo anivon'ny fiainanay. Misaotra raha eo makasitraka anao zay Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Tsara ny Tompo dia makasitraka atsika rehetra izay nanatrika teto a, makasitraka rehetra atsika rehetra ihany koa izay nanaraka mivatana tamin'ity androany ity a. Dia aza dino ny fotoanantsika amin'ny alarobieriny toy izao a, ao anatin'izao a fampianarana tsy misy kilema izao. Dia samy tahiny Tompo daholo a, dia tahiny Jesosy daholo ihany koa tsika rehetra. Alleluia.